Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa eto amin'ny page ny fiomanana ao any an-danitra Ranadasy Ravavisana. Eny, manana afatra fohy omenantsika indray Andriamanitra androany. Eny ary alohan'izany dia andaontsika hivavaka. Andriamanitra, saotranao zahay. Saotranao Andriamanitra satria nomenao fotoana indray izay Jesosy hitoriana amin'ny filazantsara anao marina tokoa. Eny Tompo malalo, ianao no nanendry anay ary ianao no hanolontsaina anay, hanome anay ny fanahy ny fahendrena sy ny fanahy ny fahatahorana anao. Ianao no hampiteny ny vavanay Tompo. Aoka tsy oatra ary aoka tsy ho latsaka izay afatra tiana ho ampilazaina an'ireto rahavavy sy ranatahako reto. Ianao no miasa Andriamanitra, ka miteneny ianao fa vonin-kiaino anao indray izay mpanomponao. Aleluia. Amen. Eny tokoa raha havana ao amin'ny Hebreo 10 ka ny 9:telopolo no tenin'Andriamanitra izay hitondrantsika ny afatra androany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatran'izay dia ao amin'ny Matio 4:20 koa ka ny 7:12 no anampitsika an'izay hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Aleluia. Eny tokoa. Raha araka io teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena io amin'ny 9:6 raha havana dia misy hoe ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony ary ho ala ny firenena rehetra ianareo. Ho ala ny firenena rehetra ianareo. Ao anatin'izany raha havana dia misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Raha eo amin'ny 9:17 amin'ity Hebreo 10:10 dia misy hoe indraindray raha natao fizahana noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Mety misy mihitsy izany ny fanaratsiana sy endrika fampahoriana izay miandry antsika, manjoa antsika tsirairay avy na amintsika na amin'ny namantsika. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy antsika foana hoe mandro soa foana. Zany ny titran'ity toriteny fohy ity raha havana hoe mandro soa foana. Eny tokoa, tsy haiko hoe inona no mety hatrehantsika tsirairay avy androany. Fa raha araka ny filazan'ity Hebreo ity, bokin'ny Hebreo izay nosoratan'i Paoly, dia tena misy mihitsy ny ady hatrehana satria raha ny soramandry ery ambony dia hoe teny famporisihana sy fananarana ho an'izay ny hamalaina ka mila hihembotra. Misy fahalaindainana, mety misy zavatra manjoka lasa tsy te handroso intsony, fa androany ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mandro soa foana fa azariana ny fahasahintsika tsirairay avy. Eny, Andriamanitra raha havana dia tena manana projet hitondrana antsika mihitsiny. Manana projet lavitra be izy. Aoka ozy izy hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatrokiana be avy amin'ny finoana. Manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozogozonana fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Indray izany ny finoantsika dia voahozongozona fa mila maharitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mila mitandrina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mila miomana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsika raha havana aoka tsy ho adinontsika fa ny rahan'i Jesosy dia efa nanadio antsika. Ny rahan'i Jesosy dia efa namonjy antsika. Rehefa ao anatin'izany hoe ny rahan'i Jesosy efa namonjy antsika izany dia tena minoa fa hanafaka antsika Andriamanitra. Minoa
aza miembotra ozy izy, aza miembotra fa ny oloko marina dia ho velon'ny finoana marina tokoa. Aza miembotra fa tsika tsy naman'izay miembotra ho an'ny fahaveresana fa naman'izay mino ho an'ny famonjena amin'ny fanahy. Ho amin'ny famonjena amin'ny fanahy. Izany no anton'ny fampaherezana androany rahavana ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety maro tokoa ny zavatra mety manjo antsika, mety sarotra, mety sarobahana mihitsy ary. Fa inona ny antom-pisiantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity rahavana? Ny antom-pisiantsika dia tena hoe ny anompo nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany ny antony hiaretantsika, izany ny antony hitandremantsika amin'izay rehetra ataontsika. Raha ao amin'ilay Matio 4:20 teo rahavana dia misy an'izao teny izao eo amin'ny andininy 4:7 hoe koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo izy no avian'ny zanak'olona ary sambatra izay mpanompo izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao an'izany. Inona moa ilay hoe manao an'izany? Mpanompo mahatoky notendren'ny tompony ifeny mpanompony mba hanome azy ihany na amin'ny fotoana. Tsika tokoa rahavana tsy hoe velombelim-paona eto amin'ity izao tontolo izao ity fa manana andraikitra tsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra izay mpamorona antsika. Inona ilay andraikitritsika? Dia ny toro ny filazantsara, amerina ny ondry ao amin'ny vala. Manana an'izany andraikitra izany tsika nefa indraindray koa tsika mihitsy no manana ady hatrehana. Manana ady hatrehana tsika ka eo tsika ilay mila nomen'ilay tenin'Andriamanitra hoe anana faharetana. Anana faharetana. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha ny amiko manokana dia tena hoe misy ady hatrehana. Satria dia ohatrany hoe tato ato maro ny zavatra tsy nety, ny zavatra natenaina nefa toa tsy mifanaraka amin'ny izay nieritreretina ny zava-nitranga. Ny zanako vavy rahavana dia misy bouton izay eo am-bavany. Tamin'ny talata dia nanana rendez-vous izahay any amin'ny hôpitaly hoe analana an'io zavatra io. Dia rehefa tonga teny izahay tsy vao voalohany izay ny teny fa efa fanindroany ary tsy vao izay nahazo rendez-vous tamin'io hoe resaka bouton ao am-bavan'ilay zanako io fa efa nanana dokotera spesialista hafa. Fa chaque fois tonga eo amin'ny latabatra ilay zanako hanaovany opération anazy dia tsy mety izy rahavana. Tsy hoe atao inona ity izy hoe asiana fampatoriana izy akory fa ilay zavatra bouton mihitsy no asiana anestesia kely fotsiny. Dia rehefa tonga eo nefa vao mikitika ny vavan'ilay spesialista stomatologia ny eo amin'ny stomatologia dia mitomany be izy. Eny rahavana nasiana n'ity diversion rehetrarehetra ity, nomena solomaso izy ahafahana mijery dessin animé, nasiana zavatra mikasika ny sofiny mba ahafahany mihaino hira, mba tsy hanenon'ny mety vivy isan-karazany raidraisin'ny mpanao opération eo, tsy ahitany izay fihetsiky ny mpanao opération eo. Fa kosa maheno ny vavany hoe kitihany izany. Dia io fikitihana azy io tsy tiany ary tamin'ny voalohany izy miteny hoe matahotra. Fa taty aoriana izy tsy miteny matahotra fa mitomany fotsiny. Dia rehefa nitambatambazana tamin'ny fomba rehetra
dia tena tsy nety izy Ravana, tsy nety izy. Ary ohatrany hoe tezitra moa zany le dokotera amin'ny farany dia naseny nandeha zay dia hoe miverena rehefa tena vonona izy. Fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany a, tena hoe naharitra Ravana. Mety hoe diso fanantenana kely tamin'ilay fotoana voalohany hoe hoay toa tsy vita. Tamin'ilay faharoa fa maninona ihany no ohatrany tsy vita. Ary nanontany an'ilay zaza mihitsy hoe fa misy inona maneho lahy. Dia tsy miteny izy fa mitomany fotsiny. Fa zay ilay hoe mila an'ilay faharetana. Mila an'ilay faharetana. Indraindray ny olona toriantsika dia tsy manaiky eo ny olona toriantsika. Fa mila faharetana. Mila faharetana ny zavatra rehetra. Ny zavatra fantatsika fotsiny dia ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny ny Andriamanitra. Ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny ny Andriamanitra. Tsy hoe niala izy akory. Tsy hoe tsy eo izy dia tsy manaiky ny olona. Fa misy fitaizanantsika tsirairay avy koa ao anatin'ilay izy. Tsika koa dia dizaina hanana faharetana. Ka ankehitriny ary Ravana. Na inona zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena amin'ny fanantenana mba tsy hozogozonana fa matoky ilay efa manao ny teny fikasana. Matoky, aoka toky ny fitondran'Andriamanitra rehetra. Tsy haiko hoe mety ahoana ny ahasitrana an'ilay, mety hoe Jesosy mihitsiny, Andriamanitra mihitsiny manao intervention ka ho sitrana ny zanako, ho afaka io bouton io. Fa zay aloha ny zava-misy hoe rehefa à chaque fois tonga ao amin'ny salle d'opération dia tsy manaiky izy. Tsy manaiky izy. Za dia manam-pinoana Ravana, manam-pinoana fa ain'Andriamanitra ny manala an'io bouton io, na amin'ny alalan'ny direct na amin'ny alalan'ny opération. Fa mila manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Mila manana faharetana fa aoka tsy ho voahozongozon'ny zavatra hitantsika maso. Le bouton zao dia zavatra hitantsika maso. Fa aoka tsy ho voahozongozon'izany, tsy voahozongozon'ny resaka hita maso ny finoantsika. Rehefa afaka kelikely ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia tonga ilay ho avy. Fa tsy taredretra. Rehefa afaka kelikely dia ho avy Andriamanitra hamaly antsika amin'izay rehetra atrehantsika. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Fa raha mihemitra izy dia tsy ho sitraka ny fanahy kosa izy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsika dia tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Famonjena ny fanahintsika izany dia mitaky ny faharetana. Ary ilay tenin'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany marina tokoa no vonjena. Ny zavatra misy mety miovaova eny an-dalana eny. Mety tena tsy mifanaraka ny sitrapontsika. Fa Andriamanitra no manefa antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Manefa antsika Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha mbola tsy tonga androany Ravana amin'ny valim-bavaka, aza miala amin'Andriamanitra, aza manome tsiny an'Andriamanitra, aza mononmonina amin'Andriamanitra. Fa tena hoe izay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny angatahany dia tsika hanana faharetana. Tsika hanana faharetana fotsiny ny angatahan'Andriamanitra tsika. Dia aoka samy mijoro tsara, aoka samy ankalaza an'Andriamanitra, aoka samy ideran'Andriamanitra. Fa izy Jesosy dia efa natolotra ho famonjena antsika. Tsika izany tsy avelan'Andriamanitra irery izany. Fa mila mahay miatrika dia mila manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Ka mandrosoa Ravana, mandrosoa. Aza ny zava-misy ny mampiembotra anao, aza ny zava-misy ny mampijanona anao, na mety hoe mampatonga anao alaindaina indray ianao amin'ny fanompona. Fa toy izy ohatrany, toy
toy izao trano fa ny fanompoantsika ihany no hitazonan'Andriamanitra antsika no ampisy ilay relation. Tsika rehefa manana an'izay hoe ady hatrehan'izay dia tsika rehetra angamba manamarika mareo marika hoe lasa tia mivavaka tsika, tia eo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Dia aoka ny fitondrany ekentsika fotsiny fa tsy hialy eo tsika, mbola anantenana azy ihany tsika, mbola hiandriana azy ihany tsika. Mandrosoa hatrany ravana, mandrosoa foana, aza miala, aza miemotra, izay maharitra hatramin'ny farany nofonjena. Aleloia, amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ndao tsika hivavaka amaranantsika amin'ny fotoana. Andriamanitra malalo, mankasitraka anao izay noho ny fampahirezana izay nomenao anay androany. Eny Tompo, aoka hijoro, aoka handroso, aoka on va aller de l'avant. Tsy ny zavatra mety hoe sedra misy eo amin'ny fiainanay indraindray izay tena avy aminao tokoa. Eny Jesosy, raha nisy ny fisedrana mafy, nisy na tsisy mbola nahazo ny tahaka ny nahazo an'i Joba, tsisy mbola nahazo an'izany. Ny Joba izay maty ny zanany rehetra, izay lasa ny biby fiompy rehetra, tena hoe tsisy ny raisy ny Joba, fa mbola tsy niala tamin'Andriamanitra izy, na niteny ny vadiny ary, izay niteny anazy hoe mialaha amin'io, fa tena zany marina ny fitondranao. Tsy hoe ny soa ihany ny azonay aminao, fa mety ny ratsy koa. Eny Tompo, manaiky ny fitondranao izay, ary mangataka ny tanomafy izay, tena mangataka hoe tanomafy izay, satria tsy amin'ny herinay, tsy ampahatanjahanay, fa mila ny herin'ny fanainao masina izay, mila nao momba anay izay. Eny Jesosy, ianao dia eo foana marina tokoa, fa ampiakaro ny finoanay, ampitomboy ny finoanay, mehoery izay hiatrehanay ny zava-misy rehetra. Aoka izay aharitra marina tokoa Andriamanitra. Ny anaranao no ankalazainay, dia mivoninahitra ho anao irery ihany. Saotra betsaka Ray malalo noho ny teninao indray androany, dia saotranao amin'ny zavatra rehetra efa nataonao sy izay mbola ho ataonao. Ianao no antenainay. Mankasitraka Ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, amen. Ankehitriny ary raha nandray fampahirezana ianao tao anatin'izany, ary raha mbola te hahazo notification, dia manasanao hoe sabone ny page, ary mba hahatonga ny hafatra manaraka indray ho hitanao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Tahiny Tompo daholo raha avako. Aleloia, amen.